toy izao indray ny vinavinany mety hotoetry ny androntsika ho an'ny sabotsy 5 janoary 2024 ho an'ny faritany-Antananarivo dia somary anjombona ny andro mandritra ny tapany maraina, anorana ny tsitapitapy kosa ny tapany hariva, mandidina ny 40 hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana. Ho an'ny faritany Toamasina kosa dia anorana amin'ny tsitapitapy mandritra ny tontolo andro, mandidina ny 13 hatramin'ny 14 degré celsius ny maripana vao vinavinina. Ho an'ny faritany Mahajanga indray dia mbola hitony oram-baratra mandritra ny tontolo andro. Ny maripana vao vinavina kosa dia eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 15 degré celsius. Ho an'ny faritany Fianarantsoa, anjomona ny andro ny tapany maraina, anorana amin'ny tsitapitapy kosa ny tapany hariva, mandidina ny 15 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vao vinavina ho amin'izany. Ho an'ny faritany Antsirana dia mbola hisitraka oram-baratra hatrany mandritra ny tontolo andro, 13 degré celsius ny maripana ambany indrindra, 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany Toliary, ho tsara ny andro mandritra ny tontolo andro satria dia hibalika hatrany masoandro. Somary hiakatra kely kosa ny maripana satria 14 degré celsius ny maripana ambany indrindra, 13 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Hiposaka amin'ny 5 sy 14 minitra maraina ny masoandro ary hilentika amin'ny 9 sy 13 minitra hariva.